ahoana marina tena mandroso tokoa ve I Madagasikara. 20 Desambra 2020, 20 Desambra 2020, feno folo taona katroka omaly ny Repoblika fahaefatra. Ny fa 12 ny volana Desambra 2020 no nanambarana ny Repoblika fahaefatra eto Madagasikara, ary napetraka ho filamatra tamin'izany ny hoe fitiavana, tanindrazana, fandrosoana. Tsara ho marina aloha fa ny Repoblika voalohany dia nanomboka tamin'ny taona 1700 ka hatramin'ny taona 1700. Ny filoham-pirenena malagasy Philbert Tsiranana no nanao soni niaraka tamin'ny Michel Debré ny fifanarahana momba ny fahaleovantena ny Repoblika Malagasy tamin'ny taona io. Saritsarym-pahaleovantena ihany no nilazana io vanim-potoana io satria ny sehatra rehetra dia nakany ny mpitondra tamin'izany fankatoavana tany amin'ny firenena nanjanaka teo aloha. Ny taona 1700 ka hatramin'ny taona 1700 no nijoro ny Repoblika faharoa. Ny fa 13 ny volana Oktobra 1700 no nanamarika ny fiafaran'ny Repoblika faharoa, ary koa varavarana isokatra ho an'ny Repoblika fahatelo. Narafitra ny lalam-panorenana vaovao, natao daholo izay rehetra hita fa madinana tokony ho tenteniny tamin'ny lasa. Ny taona 1700 tafajoro tanteraka ny Repoblika fahatelo. Lano filoham-pirenena tamin'izany ny Profesora Zafy Albert, izay nanakina ny ankamaroan'ny malagasy ny safidiny. Sahirana teo amin'ny fitadiavam-bola ara-toe-karena ireo mpitondra, ka niteraka fifanoheran-kevitra tamin'ireo sampiara-mitolona izany. Ka ny taona 1700 dia voaterina ato tamin'ny asany mahafiloham-pirenena azy ny Profesora Albert Zafy. Ny lalam-panorenana ihany no nahafana nampiato azy. Nitsangana ny teteza mita no tarihiny Ratsirahonana Norbert Lala, izay filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tamin'izany. Tafaverina ho filoham-pirenena indray I Ratsiraka Didier ny taona 1700, ary nanitsy ny lalam-panorenana ka ny mahaolona sy ny tontolo iainana indray no nentina nandresena lahatra ny malagasy teo. Niditra tamin'ny fizarana faharoa ny Repoblika fahatelo teto. Na dia noheverina ho manana traikefa sy fahaiza-manao noho ny fotoana maro nitondrany any Madagasikara aza ny Amiral Ratsiraka, dia tsy nisy ny fanavozana nentiny teo amin'ny fitantanana. Maro ny vola fanampiana sy ny ndramina nentina anatsarana ny fahefa-mividin'ny vahoaka, saingy tsy nisy fiantraikany teo amin'ny tantsaha indrindraindrindra. Ny taona 1700 nisy ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna, ka tamin'izany no nipoirany olona vaovao teo amin'ny sehatra politika. Andriamatoa Marc Ravalomanana joro hitondra fomba fijery vaovao. Nanangana fikambanana izy nazahoan'ny latsaka dia nitiako I Madagasikara tamin'izany. Nisy akony teo amin'ny fiainam-pirenena malagasy ny fitantanany ny renivohitra. Niezaka nitondra fanavaozana sy fanatsarana ny tanàna izy, indrindra ny lalana. Noho ity ben'ny tanàna Antananarivo manana fahasahina dia nipoitra tsikelikely ny olana taminy sy ny fitondram-panjakana fohibe. Rehefa tonga ny fotoam-pifidianana izay ho filoham-pirenena dia nirotsaka ho fidiana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Rehefa nirotsaka izy dia lany ho filoham-pirenena ka nitondra nandritry ny fitotaona. Izany hoe ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Nandroso tanteraka I Madagasikara tamin'ny fotoana nitondrany ny firenena, ny sehatry ny fanabeazana, fahasalamana, ny sosialy, indrindraindrindra fa ny tontolo ny fambolena sy ny fiompiana. Nahitsy ihany koa Andriamatoa Marc Ravalomanana teo amin'ny fitantanany ny firenena, ka nahatonga ny fametrahana ny Bianco na ny Bromaleotena miady amin'ny kolikoly ny taona 2020. Tsy ambany zavatra tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ny fanamboaran-dalana, ka navitany lalana mirefy 209 kilometatra isan-taona. Isan'izany ny lalana mianavaratra ny Nosiny, izany hoe tany Sahambava miazo any Diego. Tahaka izany ihany koa ny lalana mianatsimon'ny Nosy toy ny Tangoatampony Orombe. Ny lalan-tany moa efa tsy voaresaka intsony. Mazava ny paikadina petraka tao amin'ny MAP na ny Madagascar Action Plan. Tanjona goavana tamin'ny tetikasa io ny fampianana ny tahan'ny fahantrana. Zava-dehibe tao anatin'ity tetikasa MAP ity
ny fanomezan-danja ny vahoaka malagasy, ny fampafantarana ny mpitantana eny fotony ny atao hoe leadership, ny pakatany anatin'ny vilanin'ny vahoaka malagasy ny vokatsoa nateraky ny mapa, isan'izany ny vokabary teto Madagasikara, ka nahatonga ny fifandanjana teo amin'ny fanakalozana arabola na ny deviza sy ny vidim-bary tamin'izany fotoana izany. Noho ny fitiavan-tena politika ny mpanao politika sasany dia natao ny fomba rehetra izay nanonganana any Filomarika Ravalomanana teo amin'ny fitondrana. Ny filohan'ny teteza mita izay nitarika ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2004 no mitondra any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ity no teny nataony nandritra ny fampelezan-kevitra. Raha misy ny mpanao politika anankiroa demokraty hito Madagasikara ary vonona ny ampanjaka ny demokrasia dia ratsy voalohany dia faharoa. Asa mora ina no atao hoe demokrasia izany amin'ny mpitondran-kehitriny io. Raha ny lalam-pandrenana izay nataony ny taona 2004 io mantsy dia mametra ny solombavam-bahoaka anao tatitra amin'ny vahoaka. Ny arantsika rehetra nahita nefa ny fanakatsakanana miseho amin'ireo solombavam-bahoaka manao tatitra dia hoy ny solombavam-bahoaka hoe tsy vitany teny izy hoe tsy mahazo manao fa mbola nampino hoe andray andraikitra izy. Zay mbola fanampiny ilay nambarany sekretera fanjakana medidiny zandary izay resaka izay. Reny fanambarana reny dia fanambarana politika. Ny indro kely nefa tao anatin'le izy dia nalahatra tao aoriana ny ministra avokoa ireo tompon'ny fibaikona eo anivon'ny zandary. Zay tsy tokony hijoro amina fanambarana politika satria zany tatitra taon'ny solombavam-bahoaka zany ange asan'ny solombavam-bahoaka zany ary andraikitra politika. Ny an'ny mpitandro filaminana dia ny miaro ny vahoaka sy ny fananany ny anjarany. Anisan'ny mpanohatra. Ary zay le izy nefa ny zavatra misy zany dia tsy lay fiarovana ny vahoaka sy ny fananany indray ny ataon'ilay mpitandro filaminana avy amin'ny alalan'ilay tenin'ilay lehibe fa miaro ny hanaovany ny solombavam-bahoaka tatitra zay faharitana lalam-pandrenana. Ilay vahoaka ny fidy zany dia manana zo ahafantatra hoe matoa mandohetra anakaramana ilay solombavam-bahoaka mivory satria tadidio fa ny solombavam-bahoaka mivory dia sady etoana sakafo, etoana fiantranona no mbola mahazo an'izay karaman'izay zany ao anatin'ny fotoana mpivoriana iny. Ny olana nefa zoko bendrenjaty dia hoe rehefa mivory izahay ny solombavam-bahoaka avy ao amin'ny antoko mitondra no maro anisa tsy manatrika fivoriana. Ny fihetsiky ny mpitondra ankehitriny io dia mampiseho ampahibe maso fa filoham-pirenena tsy mitazona ny teny nomendry no mitondra any Madagasikara amin'izao fotoana. Mazava ny voasoratra ao anatin'ny lalam-pandrenana ao amin'ny andininy 700. Aorian'ny ny fifidianana solombavam-bahoaka, ny vondrona politika mpanohitra dia manendry ny lehibe ny mpanohitra. Rehefa tsy misy ny fifanarahana dia ny lehibe ny vondrona politika mpanohitra izay nahazo vato manan-kery be indrindra tamin'ny latsapato no heverina ho lehibe ny mpanohitra. Ny sata amin'ny fen'ny mpanohitra sy ny antoko-mpanohitra ekeny ty lalam-pandrenana ity sy manome azy indrindra ny sehatra ahafahana maneho hevitra dia faritana amin'ny alalan'ny lalàna. Ao amin'ny andininy 770 ao anatin'ny lalam-pandrenana ity ihany dia mazava ny voasoratra eto. Manana zo amin'ny toeran'ny filoha-lefitra iray ny mpanohitra ary mitarika ny iray amin'ireo voamera farafahakeliny. Hatramin'izao tsy mbola mivoaka ny sata amin'ny fen'ny mpanohitra sy ny fametrahana ny filoha-lefitra io. Aiza ny fanajana io lalam-pandrenana izay fototry ny tany-tandalana io nandritra ny 10 taona ny joroan'ny repoblika faefatra izay dia ny fanjakan'ny kolikoly sy ny fandikan-dalàna ary ny fanitsakitsahana lalam-pandrenana no hita. Miemitra i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny lafiny ara-sosialy. Hatreto dia tsy hita izay tena asa nataon'ny fitondrana tamin'ny programan'asany izay nababoana ny vahoaka malagasy. Fahantrana tsy hita tao anatin'ny 70 taona izay nitondran'ireo mpitondra ny fandimbo-teto no iainan'ny vahoaka ankehitriny. Ny paikady mihitsy no tsy misy fa hevitra ampanidinana sy tsy voafakafaka tsara no ambara vahoaka. Fa ahoana marina? Ahoana marina?